Ampifaliana trano ry havana no hiara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na tratra ity maraim-baovao ity indray. Faly isika fanady amin'izao fotoan-tsarotra izao raha dia mbola afaka mandreny tenin'Andriamanitra izay ampandreseny antsika amin'ny ady rehetra izay atrehantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Hiara hivavaka ary isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanamasina anay. Mivory eto anatrehanao zahay amin'ny alalan'izao fitaovana hainao manjery izao. Mivory eto anatrehanao zahay amin'ny alalan'izao fitaovam-pandrenesana izao mba hiaino izay ho lazainao aminay. Ianao mahita sy mahalala ny ady rehetra atrehanay ety amin'ity izao tontolo izao ity ry Tompo malala. Ary ny tena fototra izany ady izany dia izahay sy ny filan'ny nofinay ihany. Izahay sy ny filan'ny nofinay no mampisaraka anay aminao. Ary izany filan'ny nofo izany no fahotana ka mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay. Fa androany ianao dia miantso anay mba hiombona aminao. Miantso anay ianao mba hangataka aminao ry Andriamanitra ray. Mba hafahanao manome anay ny valim-bavaka sahaza amin'ny anaran'i Jesosy. Androany ianao dia hangataka anay, hiantso anay mba hanatona anao ary hanolotra ny tenanay ho anao. Ho dia ampianaro anay izany. Jereo ny ao anatinay ao, izay toetra mamitaka rehetra ao anatinay ao. Hazavao amin'ny alalan'ny teninao zany mba ahaizanay manatona anao mibebaka ary mandray famelan-keloka avy aminao. Amin'ity anio ty ary Jesosy Tompo dia mitenena ianao fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'ity alarobia maraina ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko 5:20. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 5:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 5:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao ny favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa
fa na inona angatahanareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangatà dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo, satria anareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka ankany amin'ny ray. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry hava malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny anorenantsika izao toroteny maraina izao ry havana dia araka izay nambaran Jesosy, ary amin'ny andininy telo amby roapolo ary manao hoe, fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Isika ety amin'ity izao tontolo izao ity ry havana dia miaina ady isan'andro. Na isika kristianina na ny jentilisa dia miaina isan'andro ao anatin'izany ady izany. Fa ady manao ahoana moa ny iainan'ny olona? Eo indrindra no mizara anankiroa lehibe izany ady izany. Ny ady iray voalohany izay atrehan'ny olona dia ny ady amin'ilay vokatry ny fahotana, dia ilay hoe ny fahatsembohan'ny tavanao no hinananao, ka mahatonga ny olona miazakazaka etsy sy eroa, manao ny ainy tsy ho zavatra, mandeha mitady izay sakafo hohanina anio, mandeha mitady izay anangonana izay fananana na izay fitaovana rehetra mety ilaina. Ary ny karazana ady faharoa dia ny ady ataon'ny olona mibebaka, ady panahy, ady izay mamonina manombo ny nofo amin'ny hazo fijaliana isan'andro. Fiainantsika mino zany. Fa amintsika mino, matetika afangarontsika reo ady anankiroa reo. Ny ady voalohany izay nambara tery aloha dia ny makasika ny amin'ny tolomantsika amin'ny vokatry ny fahotana dia ny fahatsembohan'ny tava io. Io dia ady izay iainan'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Ary tsy io no atao hoe hazo fijaliana, fa ilay ady faharoa kosa, ilay ady panahy izay atrehan'ny mino rehetra, io no atao hoe hazo fijaliana io. Ary izao perikiopa-anjarantsika androany izao dia ampianaran Jesosy atsika mba hiady ny ady tsara tokoa, dia tsy inona zany fa ny hitondra ny hazo fijaliana eo amin'i Jesosy. Dia izao ry havana, raha ny hazo fijalian'i Jesosy dia mampiombona atsika amin'Andriamanitra ray. Ary izay fiombonana amin'Andriamanitra ray izay no afatra tena lehibe raisina avy amin'ny fankalazana ny Paska. Ary mbola ao anatin' izany isika izao. Amin'ny alakamisy izao isika, rapitso isika zany, vao mankalazany amin'ny andro ny akarany. Fa izao tsika tena mbola ao anatin'ny vanim-potoana fankalazana ny amin'izany Paska izany indrindra. Ka dia mankalazany izany Jesosy nampiombona atsika tamin'Andriamanitra ray izany, no ny hazo fijaliana, no ny rano izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Io fiombonana amin'Andriamanitra ray io no ampianarin Jesosy antsika isan'andro. Ao anatin'ny tondrantsika ny hazo fijaliantsika ihany koa. Dia ampianarin Jesosy miombona amin'Andriamanitra ray isan'andro isika. Fa inona no idiran'izany amin'izao tonom-bavaka izay asain Jesosy atisandrantsika izao, amin'izay itenenany hoe, fa na inona nangatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Dia vakio le tohiny eo rehefa milaza Jesosy hoe mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo.
fa mifono fampianarana lehibe sy hevi-dalina ra-panahy io ambaran' Jesosy io fa mialohan'ny irosoantsika ao anatin'izay dia tsy maintsy ho resahantsika aloha ny amin'ny tena fiainantsika ny atao hoe vavaka ka mahatonga ny teny teream-piandohana hoe afangarontsika ireo ady anankiroa ireo eo amin'ny fiainantsika kristianina. Afangarontsika ireo ady roa ireo, ny fitondrana ny azo fijaliana sy ilay tolona amin'izao fiainana izao. Ary azo lazaina hoe elako tsiny le teny vahiny hoe normal raha toa ka afangarontsika ireo satria tena iainantsika samy iainantsika feno ireo ady anankiroa ireo ety amin'ity izao tontolo izao ity. Fa izao no azo lazaina ry havana. Mila ampiombonina amin'Andriamanitra isika. Tena mila ampiombonina amin'Andriamanitra isika. Satria raha misaraka amin'Andriamanitra isika dia tena maty tokoa. Mila ampiombonina amin'Andriamanitra isika satria na dia efa olona vita batisa aza isika tsirairay avy dia fantaro fa mbola mpanota 100 isika. Ka mbola mitoetra mandrakariva lay tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 7:10 hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Ka tsy misy afaka namary tena isika na dia iray aza. Fa raha ny marina ry havana, ny amin'ny fiainantsika iainantsika miaraka amin'i Jesosy dia izao, isika tokoa tsy mbola mahay miaina miaraka amin'Andriamanitra zany. Zay dia zavatra marina. Isika mbola tsy mahay miara-miaina amin'Andriamanitra marina. Satria efa zatra ny fiainana fony tsy mbola nanana an'Andriamanitra. Efa zatra nandeha tamin'ny izay tiantsika, zatra ny asa tamin'ny herin'ny tenantsika, zatra nanao izay danin'ny kibotsika, zatra tamin'ny fiainana hafa ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tamin'izany fotoana izany isika nanana fikasana, nanana tanjona teo amin'ny fiainantsika. Ary dia ny kely aina sy ny fofotra isika mba hanatsarana izany tanjona izany teo amin'ny fiainantsika. Ary dia tao anatin'izay isika no ny aina feno an'ilay fahatsembohany tavanao no hinananao. Ary ireo tanjona rehetra izay ny ainantsika tao anatin'izay dia tsy nisy nentsika ambavaka na dia iray akory aza, tsy nisy nakintsika ambavaka fa dia nizorantsika tamin'ny izay saim-patantsika fotsiny izao. Ary dia nataontsika izay hatratrarana an'izay fikasana sy izay tanjona rehetra teo amin'ny fiainantsika. Ka na inona mety fomba hatratrarantsika an'izany na dia andehanantsika hanota aza dia tena ataontsika tokoa izany. Ary eo anatin'izany dia efa mampitandrina ihany atsika mitondra ny anarana hoe kristianina. Satria isika tsirairay avy ihany koa dia tena misy amintsika tena miaina ao anatin'izany fiainana izany. Mampisaraka n'ilay adi-panahy sy ilay ady ara-nofo. Ka mametraka hoe rehefa any am-piangonana ny manao ny adi-panahy fa rehefa ety amin'izao tontolo izao manao ny ady ara-nofo. Ka dia mandeha miaina ara-nofo tanteraka amin'izay rehetra atao. Ka eo ny mahatonga na milaza ihany koa hoe isika dia mbola tsy mahay miara-miaina amin'Andriamanitra tokoa. Fa io vavaka sain'i Jesosy asandratsika io dia miantso antsika mba hananantsika fiombonana tanteraka ao amin'Andriamanitra. Raha misaina araka ny nofo isika dia izay heverintsika ho fiainana tsara, izay heverintsika ho fiainana lafatra, izay heverintsika ho tanjona tsara, ho fikasana tsara eo amin'ny fiainana, dia izay no hiazakazahantsika isan'andro. Ka tsy mandraraha isika izay tena sitrapon'Andriamanitra marina ny amintsika tsirairay. Ary eo ny tena mahadiso atsika rehetra ao anatin'izany. Hany ka raha dia nivavaka ary isika ao anatin'izay dia tsy ny ametraka ny asantsika eo am-pelantanana no antony ivavahantsika, fa ny anakanan'Andriamanitra izay rehetra mety ho sakana tsy hahatanteraka ny fikasantsika. Ny anakanan'Andriamanitra izay rehetra mety ho sakana tsy hahatanteraka ny fikasantsika. Fa tsy haitsika ny dikan'ilay teny hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra, tsy haitsika ny dikan'ilay teny hoe Andriamanitra no mitantana ny fiainana. Tsy haitsika marina ny miaina n'ilay hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Fa rehefa mivavaka aza isika dia tadiavintsika ho Andriamanitra no manao izay tiantsika. Fa izay no heverintsika fa hoe mametraka ny adintsika na ny fikasantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra.
Fa raha ny marina tsy zay ry havana, ny mahatonga an Jesosy mitarika antsika ho amin'izao tonom-bavaka izao. Tsy arak'izay heverantsika azy izay naoviana. Eo amin'ny fiheverantsika fa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra isika, eo indrindra isika no tena diso. Eo amin'izay fiheverantsika ho fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izay, ary izay ny tena sakana ho antsika, tsy hanatoana antsika marina ny ray. Dia noho isika izay manana n'izay tanjona manokana zay, manana n'izay fikasana manokana zay, fikasana araka ny nofo ihany, tanjona araka ny nofo ihany, tanjona amin'ny ety ambonin'ny tany ihany, ka mahatonga antsika mifo maraina sy mihazakazaka ety sy eroa. Fa tsy haintsika akory ny tena sitrapon'Andriamanitra marina eo amin'ny fiainantsika. Hany ka rehefa tsy tanteraka ilay tanjona, na tsy tanteraka ilay fikasana, dia Andriamanitra no omentsika tsiny. Omentsika tsiny Andriamanitra tahaka ny garda-corps tsy nahay niambina antsika tao anatin'ny lalana ny zorantsika tamin'ny lalany fotsika sy any amin'ny fikasantsika rehetra any. Hitantsika amin'izany fa tena misy lesoka lehibe eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Misy lesoka lehibe izay tsabony Jesosy amin'ny alalan'izao filazantsara izay anjarantsika androany izao. Tsabony Jesosy amin'ny tarihany antsika hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Fa inona no tiany Jesosy atao raha mampiombona antsika amin'Andriamanitra izy? Inona ny dikan'ilay fiombonana amin'Andriamanitra? Inona zany hoe eo am-pelatanan'Andriamanitra zany? Raha ny marina ry havana, dia efa haitsika zany. Fa isika mihitsy no minitsy te halala no ny amafin'ilay faniriana sy ilay tanjona misy ato anatintsika ato. Ka matahotra isika sao dia io faniriana izay ananantsika ato io dia faniriana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka dia aleontsika tsy manolotra ny tenantsika eo an'Andriamanitra, fa hiaina ao anatin'izany faniriana izany ihany, hiaina ao anatin'izany tanjona izany ihany. Io faniriantsika io indrindra no misakana antsika tsy hahatanteraka n'ilay tena fiombonana amin'Andriamanitra ray. Ny tena dikan'ny fiombonana amin'Andriamanitra ray mantsy dia ny fanoloran-tena tanteraka ao an'Andriamanitra, mba hanana ny fahefana feno sy tanteraka amintsika, ka tsy isika intsony ny manapaka ny amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy, amin'ny mahatompo azy, dia ozy dia izao no fantaro, mahalala ny hevitra heverana antsika izy, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ka ozy izy Paoly eo anatin'izay hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany, araka ny Romanina 12:1. Ny hoe atolotra ho fanatitra ry havana, ny zavatra atolotra ho fanatitra araka ny bokin'ny testamenta taloha dia izao: ekenao fa tsy hanananao fahefana intsony io zavatra efa natokanao ho fanatitra io, fa Andriamanitra izay hanoloranao azy, izy no manana fahefana feno amin'io. Ka raha ohatra i Paoly mitarika antsika ao anatin'izay fiainan'izay ka miteny hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, dia manambara izany fa isika dia manokana ny tenantsika mba ho an'Andriamanitra, ary mba hatanterahany sitrapon'Andriamanitra feno amin'ny fiainantsika, fa tsy isika intsony no natanteraka ny sitrapontsika, na andeha araka izay danin'ny kibontsika, na andeha araka izay filan'ny nofontsika ety ambonin'ny tany. Izay ny tena heviny. Ary tsy ny ampahany fotsika ihany no andrasan'i Jesosy amintsika, tsy ny ampahany fotsika ihany no andrasan'Andriamanitra antsika, fa ny tenantsika iray manontolo no andrasan'Andriamanitra mba ho atolontsika azy. Ary izay ny fanasany Jesosy ao anatin'izay tenenany hoe mangata ianareo, ao anatin'izay ampirisihiny Jesosy amintsika hoe fa na inona no angatahinareo amin'ny ray, satria tonga raitsika tokoa izy. Fa raha tsy feno fanoloran-tena ho an'Andriamanitra isika, fa ny ampahany ihany, ka mametraka an'Andriamanitra ho garde-corps ao anatin'izay lalany faniritsika sy ny fikasantsika izay, dia fantaro fa mbola tsy tanteraka ny maharaitsika an'Andriamanitra ao anatin'izay. Mbola tsy tanteraka ny fiainantsika ny maharay an'Andriamanitra ao anatin'izay. Izay atao fanatitra ao an'Andriamanitra
dia tsy isaina ho fananany tena intsony fa tena fananan'Andriamanitra tanteraka. Manaika ao anatin'izany fa izy tompo no manana ny hevitra heverany antsika. Izy tompo no mahalala ny hevitra hiverana antsika sy ny lalana hitondrana antsika. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Raha ny mpanao salamo no milaza azy, dia ozy hoe mampandry ahy eo amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, manafaka atsika eo amin'ny aloko ny fahafatesana izy, miaro atsika tsy ho mainy afo izy, miaro atsika tsy ho divotry ny ona izy, sy ny sisa sy ny sisa. Fa amin'ny Maha-Andriamanitra azy dia ny fahatsarana rehetra dia eo am-pelantanany, fa tsy manana ratsy ho zaraina amintsika izy na dia kely akory azy. Fa ny faniriany fotsika no sakana tsy hanatona antsika marina an'Andriamanitra. Azo antoka tanteraka ary havana ny fitondran'Andriamanitra rehefa izy no mitondra ny fiainantsika. Tena azo antoka tanteraka ny fitondran'Andriamanitra rehefa izy no mitondra ny fiainantsika. Afaka mahatoky ilay teniny isika rehefa miteny izy hoe izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zany teny zany indrindra no mampatahotra atsika ka mahatonga atsika tsy tena manolo tena ho an'Andriamanitra marina. Izay ilay isika iaina feno sy tanteraka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay, ka tsy dia tena te ho fatiny amin'ny filana loatra isika. Fa ataotsika fa sao dia tsy tonga sambatra isika na tsy ho tonga anam-piadanana na anam-pitsarana isika. Manasa atsika hamaky ny boky ny Salamo. Fa ireo mpanoratra ny Salamo rehetra ireo tena niaina feno an'izany fitantanan'Andriamanitra izany. Fa raha mamaky ny ambaran'ny mpanao Salamo isika, dia mahita fa tena tsara Andriamanitra fa isika no ratsy. Tena tsara ny fikasan'Andriamanitra fa ny fikasantsika no ratsy. Tena tsara ny lalan'Andriamanitra fa ny lalantsika no ratsy. Tena tsara ny tanjon'Andriamanitra fa ny tanjontsika no ratsy. Fa isika tsy mety miaiky ny faharatsitsika, mahatonga atsika tsy tena feno fanoloran-tena ho an'Andriamanitra marina. Isika tsy manaiky an'izay mahampanota antsika izay. Isika tsy manaiky an'izay mahaolona very antsika izay, no mahatonga atsika tsy manolo tena marina ho an'Andriamanitra. Hitatsika taratra eo amin'ny fiainan' Jesosy, teo amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan' Jesosy, ny fahatsarany rehetra. Hitatsika eo zany. Hatramin'ny nahatongavan' Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, dia niarany niady manofo Jesosy, fa Andriamanitra no niaro azy. Niarany niady rehetra amin'ny maha-olombelona Jesosy, fa Andriamanitra no nomba azy. Andriamanitra no fiadanany, Andriamanitra no fitsarany, Andriamanitra no mampandresy azy. Ary Andriamanitra no nahatanteraka ny fanandratana azy avy eo. Hitatsika taratra eo amin'ny fiainan' Jesosy ny fahaveloman'Andriamanitra sy ny fahaizany mitantana ny zanany. Hitatsika eo amin'ny fiainan' Jesosy izany. Fa isika matahotra n'io lalan'ny azo fijaliana io, mahatonga atsika tsy manolo tena marina ho an'Andriamanitra. Matahotra n'io lalan'ny azo fijaliana io isika. Fa izao ny fantaro, mahatsara atsika matoa tarihin'Andriamanitra ho amin'izany lalan'ny azo fijaliana izany isika, tahaka ny tarihin'Andriamanitra an' Jesosy ho amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Mahatsara atsika matoa tarihiny amin'izany isika. Fa hevero kely fa raha tsy tarihin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny azo fijaliana isika, tsy misy fomba ahafahany mitondra famelan-keloka eo amin'ny fiainantsika, satria isika zany tsy bebaka mihitsy noho ny fahotana izay ataotsika. Fa dia ho avelan'Andriamanitra iliba amin'ny filanofo sy ny faniriantsika isan'andro isan'andro eny ihany isika. Fa tsara ny fitantanan'Andriamanitra ny zanany handeha amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Tsara ny fitantanany ry havana. Jesosy tena niatrika an'ireo ady anankiroa nambara tery am-piandohana mihitsy.
niady manofo azy dia niara-ny fakapana rehetra izy tetỳ ambonin'ny tany. Fa Andriamanitra nomba azy no nandreseny an'izany fakapana rehetra zany, ka nijorony hatramin'ny farany, ka nitenenany hoe mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao, izay nanavaozany fanoloran-tena tamin'Andriamanitra, ary nitenenany tao Getsemane amin'izay rehefa avy hoe aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Maneho ny fanekeny Jesosy feno ny hitondran'Andriamanitra azy, na aiza hitondran'Andriamanitra azy. Ry havana, miantso antsika ho amin'izay lalana izay koa Jesosy, rehefa miteny izy eto hoe na inona angatanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Matoa amin'ny anaran'i Jesosy no hanomezana azy, dia io anaran'i Jesosy izay manambara hoe Jehova ny mpamonjy io, ilay Jehova mpamonjy izay mitarika antsika ao amin'ny lalan'ny hazo fijaliana, izay mitondra famelan-keloka ao antsika amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ka matoa isika tafaombona manana ray, dia satria isika izay olona voavela heloka, ka ny fangatahana izay angatahantsika amin'Andriamanitra dia fangatahana izay efa nialoava ny lalan'ny hazo fijaliana, ka fangatahana mifanaraka amin'ny sitrapony, satria fangatahana noho isika miombona amin'ny teniny, ka tsy handeha hangataka izay mihoatra noho izay sitrapon'Andriamanitra isika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tena manambara hevi-dalina io vavaka sain'i Jesosy asandra antsika io. Manambara hevi-dalina. Satria manambara efa fiombona antsika amin'i Jesosy amin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany, ary manambara indrindra ny fiombona antsika amin'Andriamanitra noho izay fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay. Fa io fiombonana amin'Andriamanitra io dia fiombonanaina tanteraka, amin'ny fanoloran-tena feno sy tanteraka, ka ho fatiny amin'ny filan'ny nofo fa velona ho an'Andriamanitra kosa. Dia hoy isika ao anatin'izany hoe inona no maharatsy raha manana faniriana hanana trano aho? Inona no ratsy raha manana faniriana hanana tany ary aho? Inona no ratsy raha manana faniriana hanana fiara aho? Inona no ratsy raha manana faniriana hazo vady aho na hazo zanaka aho sy ny sisa sy ny sisa? Raha ny fisainana mahanofo dia tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny maharatsy an'izany dia izao, raha tsy miaraka amin'Andriamanitra izay faniriana izay, dia fantaro fa faniriana pokaty tsy mitondra na inona amin'ny fiainanao zany. Ary nahazonao azy izao tontolo izao i soratra masina, nefa veriny ianao. Inona moa ny soa azonao amin'izany? Na ho azonao azy izao tontolo izao, nefa veriny ianao. Ry havana, apetrao aminy ny fanirianao rehetra. Apetrao amin'ny Jehova ny asanao, apetrao amin'ny Jehova ny lalanao, matoki azy fataony tanteraka. Apetrao amin'ny Jehova ny asanao. Izy no miahanao, izy no mitantana anao, izy mahalala ny hevitra heverana anao, ahatonga fiadanana fa tsy loza. Mahatsara anao ve ny azahoanao trano? Omeny anao zany, aza matahotra. Mahatsara anao ve ny ahazoanao zanaka? Omeny anao zany, aza matahotra. Mahatsara anao ny ahazoanao vady? Omeny anao zany, aza matahotra. Mahatsara anao ny ahazoanao zanaka? Omeny anao zany, aza matahotra. Fa apetrao aminy ny fanirianareo rehetra, atolory azy ny fiainanao. Dia tahaka ny zaza kely anankiray izay eo ampelantanany ray aman-dreniny, tsy mahalala izay tsara sy ratsy ho azy, fa miankina tanteraka amin'ny fitantanany ray aman-dreniny azy. Tahaka an'izany no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izay fanoloran-tena zay. Io zaza io tsy mahalala akory izay tsara sy ratsy ho azy, fa avy amin'ny ray aman-dreniny no ahafahan'ny zaza misitraka ny trano honenana, ny fitafiana, ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Dia tahaka an'izany no fanoloran-tena tian'Andriamanitra hiainantsika miaraka aminy, ary hitariany Jesosy amintsika hoe izay angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Nazovony tsy ho tonga tahaka ny zaza hoy Jesosy, dia tsy mahazo miditry ny fanjakany lanitra izy. Nazovy ho tsy ho tonga tahaka ny zaza. Nazovy no tsy handray ny fanjakany lanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ry havana,
zanak'Andriamanitra isika. Dia tian'Andriamanitra ho tonga zaza eo anatrehany. Zaza tsy mahalala na inona na inona, tsy mahay izay tsara sy ratsy ho antsika, fa miankina amin'ny fihevitr'Andriamanitra tanteraka. Dia ilay fihevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Fa Andriamanitra marina izy, Andriamanitra tsara, ka tsy manana ratsy atolotra antsika na dia kely akory azy. Koa atolory azy ny tenanao, atolory azy ny fiainanao, fa izy no hitantananao. Ary ianao zanany, tsy manana afa-tsy ny fiainana mandrakizay atolotra anao izy. Matoky azy amin'ny fonao rehetra ary, matoky azy amin'ny fanahinao rehetra, matoky azy amin'ny herinao rehetra, ary aza matahotra ianao fa mombanao izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izy ao tontolo izao. Avelao Andriamanitra anjaka amin'ny fiainanao, dia ho hitanao ny tena fahasambarana, ho hitanao ny tena fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.
Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fahafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana etsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany zao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4-20, Hebreo 10:4-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Simbanang kabalingan
zavatra tolotra fa mbola sasa ka dia iray any noventesina io anao dia mirary sosy mivavaka trany io anao isahy enganeka ombanao ny tompo Jesosy arana ioka tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay renenio Jesosy tsy foiko ny foko maloto vai fa tsy tantiko aneny olevona kilasy may ka velahony eloko sy ny adalako hatr'izay ny fanahiko faly sitretrika antrano ny ray ny andro maizina ny ainako teto antany ry Jeso umaraina mahiratra lavitra izany sento raha tonga ny andro sy ora ialako eto antany lavitra ny toloko tsy haiko ny hoe hitomany mafilotra nely Jesosy mialondrano diaviko izao kuarasitraka watsaro ny fitobatobany ampitony ty foko marefo tsy sento rehefa ifanehitra amin'ilay tavanao ry tompo tsy toa tsy anay fa osay zay ao uvaisa paradisa hatr'izao iranendrika sy falifaly afajaly tsara lova tsy miova tsy olo
fanaiko izao kambaray soazalavina fa teo isany anao zay mifaly sy miry ary tsy misy mampanayo tsara toky satria eo amin'Andriamanitra raye eo anjelina maro mitsokanjomara trompetra ampirekon'ireo iramasina tsy misy fetra zay derain'ireo avanama rehefa lasa taloha ho avonjy tsy maty indray fa velona koa mafilosa anely Jesosy mialondrano diaviko iza koa rasitraka manjaro ny fitopatopany ambitony ty foko marefo ziseto rehefa ifanehitra amin'ilay tavanao ry tompo tsy toa eny tompo indroao hoanao aza ela fefaiolo nao izao iditrao amilay paradisa tiako loatra lay tanàna tokanana sotoko tsy anay vaosay zay ao ovoaisa paradisa atrizao miranendrika sy falifaly afajaly tsara lova tsy miova tsy olo tsara lova tsy miova tsy olo tsara lova tsy miova tsy olo Diresi mazamba Maturuni Jesusi anawe Ekonau azamina mahamba Fadiume famana gasanga Tera na sua tukua Samataka nilai katanua Fajeru salema mavau Timuru makataninamu Isa diresi mazamba Maturuni Jesusi anawe Ekonau azamina mahamba Fadiume famana gasanga Tera na sua tukua Samataka nilai katanua Fajeru salema mavau Timuru makataninamu Nova zamana ngadiresi Manatunga ni Jesusi Zabuni mitunda baibuli Adesena miasa mihuli Dia nova zamana ngadiresi Manadapa ni Jesusi Nibebama ninyenda minuta Fa Jesusi rumana volituta Oya baba Oya nene Iwa diresimu Tuka wanau Paradisa Iya nanawe Evera diresiva Anau kadesi
Diresi mazava ombeni Jesosy ianao eo eko anao aza misalasala fario zamanam-piafarana toerana soa tokoa samataka ny raika tanoa ona malagasy navazaha se tafidy zao samihaha isa diresi mazava ombeni Jesosy ianao eo eko anao aza misalasala fario zamanam-piafarana toerana soa tokoa samataka ny raika tanoa ona malagasy navazaha se tafidy zao samihaha Zampunao maalala Efahuna letanana ilazako ny agnambalany tokanihoany mpimetatany Adiresa faminabiaby Tena marigny zambavany ivonona isika mianakavy sovegny de ivarina yakavy Bouillon soupe, bouillon santé Iwa diresimu, rupa wanamu Paradisa, dia nanawe Eterwa diresimu, anau padesi
Tumbuh isan'andro toy ny tsara masoandro ny fitiavanao ahy ry Jesosy malalao toy mitombo isan'andro toy ny tsara masoandro
Ny fitiavanao ay Jesosy malalao. Kanaiza naiza le mitoetra na mandeha ianaranao toventsoko izao. Kanaiza naiza le mitoetra na mandeha ianaranao toventsoko izao.
ZFLM full taona mari-patserovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Rindra marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivy anao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro hitaonazy ireo marobe naiza toerana haly le fireny tsy natao mba hakivy anao mbola be reo tsy nandre ny filazantsara re ko metezy anao ijoro hitaonazy sisi mulunanao cinucinunanao nuria tanura anao famputunga fianara maniminyana amini fideni si fitundrakenala sisi mulunanao cinucinunanao dunia tanura anao famputunga fianara waniminyana amini finuna sini fitiamana indraindray fitsapana mahamba toronaika mampitraky zany fo tsy fanahy na mavesatra toko mampiondrikano azakiry fany tomponao nojere sisi mulunanao cinucinunanao nuria tanura anao famputunga fianara waniminyana amini fideni si fitundrakenala
Nantuayanao mba hitory teny soa mahafaly, mba hanapaka ireo gadra tena ngory sy mijaly, ka nenina sy bebaka amira tsy fanaony. Nantuayanao, nantuayanio, lekeko Jesuso. Nantuayanao mba hitory teny soa mahafaly, mba hanafaka ireo gadra tena ngory sy mijaly, kanina sy bebaka amira tsy fanaony. Nantuayanao, nantuayanio, lekeko Jesuso. Eloisamhay Tompo, manambara ifilazasana, kalesufanaina napenu ilayasafana, maupakatune teina naitweshasare, amina naiasa sitanjina ireujina. Reo zavaboary ny tontolo iainanay mba homady, ireo mihinanao no anangana anorina fiainam-baovao, ka hotretrika sy iaina mba ho velona finaritra. Voninahitra hoanao Jesuso. Reo zavaboary ny tontolo iainanay mba homady, ireo mihinanao no anangana anorina fiainam-baovao, ka hotretrika sy iaina mba ho velona finaritra. Voninahitra, voninahitra hoanao Jesuso. Eloisamhay Tompo, manambara ifilazasana, kalesufanaina napenu ilayasafana, maupakatune teina naitweshasare, amina naiasa sitanjina ireujina. Eloisamhay Tompo, manambara ifilazasana, kalesufanaina napenu ilayasafana, maupakatune teina naitweshasare, amina naiasa sitanjina ireujina. Naiasa sitanjina ireujina.
karazan'ny fahatelopolo taona Tanora Masina tao samby fotoana zao dia mikarakara tournoi natokana hoe sport fédéral natokana ho an'ireo sampana anaty fiangonana, sampana fanatanjahantena ao anaty fiangonana. Izy io dia ho atao amin'ny faha 11, faha 20 ary faha 10 ny volana Jona. Ireo karazana fanatanjahantena hita amin'io tournoi io dia ny basket ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny foot à 7 ho an'ny lehilahy ihany, ny volley mixte ary ny pétanque mixte ihany koa. Ny farafisoratana lahana dia amin'ny faha 20 ny volana Mai. Ho antsika izay maniry andray anjara amin'ny tournoi io dia manasa antsika contacter ny 034 08 871 74 na koa ny 033 12 626 80 na afaka mandefa MP amin'ny Facebook ny Zoaja Hakotiny ireny. Fonjy eo fa voafetra ny ireo isan'ny ekipa raisina amin'ny tournoi io. Jesus
Kristi